angamba tadidinareo fa fanresaka an'izany zay tamin'ny voalohany sy tokony mbola hanana an'izany fonds souverain zany asika inona moa no anovana fonds souverain olo manana ambombavana manao an'izany ambavazona amin'ny soltany manan'ny arenakibon'ny tany sika sy manana an'izany fa mbola miaigna amina aide budgétaire avy amin'ny mpamasy vola nefa dia nanao an'igny asika dia fa fantatra sa voalohany fa hoe misy zavatra tianao atao gnao zavatra ino atao te hiala amin'le procédure budgétaire i monsieur André Rajoelina zany sady hiala amin'ny contrainte ny FMI any koa dia regny izy hitasika regny hoe tonga dia misy bus électrique nanaovana bus électrique vidanana bus électrique nanaovana le jet d'eau ery amin'ny lac Arivo dia igny zany dia fa gagagaga ihany manko taloha hoe avaiza reto vola reto ka io zany izy mivoaka izy ao fa fonds souverain la izy zavatra sy mety zany ny procédure an'io resaka fonds souverain ty koa moa zany izy nanova olo asikany dia mpangalatra ihany koa ny tao tsikan'izay zany sy ampy ny ataosika hoe enquête de moralité so ihany aza fa sy mpanao politique nanao an'io satria misy natao hoe politicien bashing zao fa sy dénigré mpanao politique tena rasy fa io olo asa angambany ety io soi disant technicien zany zao dia ino moa zany dia io zao ny faragnany very be ohatran'io le vola verivery fataniko fotsiny volasika gasy dia tokony mba mitandriny ihany amin'ny fanendren'olo aloha tokony misy enquête de moralité eny fa na fanendreny conseil technique zany satria iny tena manimba ny image koa igny ianona ve lasa ry ianona ve conseil technique ry dia manimba ny image ny présidence dia izay le fahitako any fa fitsiriana ireo dia namparipary ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahambiazan'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ny fanodikodinam-bolam-panjakana ho amin'ny tombontsoan'olombintsy ary indrindra ny fitantanana tsy mangarahara ny volam-panjakana isaora noho izany ireo rehetra tompona ndraiky mpanjakana tompony orinasa mpanome vaovao izay nanokatra ny varavaran'ireo sampan-draharaha-mpanjakana nanaovana ny fitsiriana sy ireo andala-pitsiriana ka nanainga an-tsitrapo ny hanome ireo antotan-kevitra ho eo ampelantanany fitsarana singanina manokana ministry ny vola ny fanavaozana izay nanome malalaka ny fitsiriana na afahana na hatsikaritra izany hitaraka izao fa azo atao tsara ny miasa anatin'ny fahintsina mba ho tombontsom-pirenena na dia voalaza ny tatitra ihany koa aza fa maro ireo sakatsakana sindry nahazo ireo samijoro amin'ny arakambeny dia vola mitentina 1,7 lafitrisa no nanjavina tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 izany hoe ny ampaefatra ny teti-bolam-panjakana fivadiam-pitokisana goavana no famaritana izany ary tokony ho faizina mifanaraka amin'izany ny tompona andraikitra ambony indrindra voakasika dia ny filoham-pirenena teo aloha ny prime ministre ary ministre ny toe-karena sy ny vola mandritry ny fiampitoana voakasiky ny fitsiriana